Niavaka ny fankalazany ny klinika Saint Laurent ao amin'ny boulevard Auganière eto Tomasina ny andro ny Masinday Laurent ny sabotsy 7 Aogositra lasa teo. Olona miisa 7 no natao fitiliana tamin'ny scanner ary 12 ankizy natao famorana maimaimpona nentin'izy ireo nankalaza izany. Ny klinika Saint Laurent eto Tomasina izay mbola toeram-pitsaboana tsy miankina tokana manana scanner eto Tomasina. Fanampiny ireo marary mila fitiliana amin'ny scanner sy ireo ray aman-dreny anao didim-poitra ny zanany no antony hoy ny tompondraikitra ny toeram-pitsaboana. Nisy moa ny fandaminana izay nataon'ireo dokotera sy ireo mpiara-miasa rehetra nahafahana nanatotoza izany ka dia isaorana itony izy ireo. Sadiny koa Andriamanitra satria izy no natoy izao antsika nahafahana nanatotosa izao etsika izao. Mampiavaka ny klinika Saint Laurent moa dia ny fanana ny scanner eto faritra Atsinanana izay ahafahan'ny rehetrarehetra mitsabo tena tsy mila makany Antananarivo intsony fa tonga dia ato amin'ny klinika Saint Laurent no manao izany satria mbola betsaka ihany koa tsy mahafantatra izany ka dia nanaovana izay etsika androan'izay ampahafantarana antsika rehetra fa misy ato amin'ny klinika Saint Laurent izany. Ka izay avy amin'ny ministère fahasalamana moa zany dia midera manokana ny klinika Saint Laurent satria raha eto an-tampon-tanàna ny Toamasina dia isan'ny klinika magnaraka ny fenitra sy ny kalitao ahafahana manome tolotra ara-pahasalamana ara-kalitao ho an'ny vahoaka eto an-tampon-tanàna ny Toamasina satria izy rery ihany no manana fitaovana raitra indrindra moa zany ny fananany ny scanner izay azo lazaina hoe tsara sy raitra entina hijerevana lalindalina kokoa ny toe-pahasalaman'ny olona izay tonga mitady zany fahasalamana zany ao tanatin'ny klinika Saint Laurent. Nanefisaorana ny tompondraikitra ny klinika Saint Laurent kosa ireo nahazo tombony tamin'ny etsika izay natao. Misaotra ny klinika Saint Laurent amin'izao fankalazana ny fahatsiarovana ny Masinda Laurent zao ihany koa dia nanolotra famoran-jaza fahobe izy ireo. Tsy vitany hoe fahobe fa maimaim-poana tsy misy fandoavam-bolana ny kely aza dia misolo tena ireo ray aman-dreny izay nahazo fahasoavana ny tenako isaotra ny klinika Saint Laurent indrindrandrindra misaotra ireo mpitsabo rehetrarehetra atao amin'ny klinika Saint Laurent. Tondra marary tamin'ny Saint Laurent zay dia mametraka fisaorana amin'ny mpiasany jiaby amin'ny Saint Laurent kato satria zay nameny zary maimaim-poagna scanner dia mba mangataka mba sy fahasalamagna zegny zay. Nisy ny fotoam-pivavahana fohy sady fitsofandrano ny fampiasana ny scanner eto amin'ny klinika Saint Laurent ny sabotsy lasa teo. Ny klinika Saint Laurent izay ahitana fotodrafitrasa maro hitsaboana ireo olona marary tonga manantona azy ireo. Nisokatra nanomboka androany 12 Aogositra ny MEFRA na Maison de l'Emploi et de la Formation de la Région Antsinanana taorian'ny fahazahoana fankatoavana avy amin'ny fanjakana Foibe ny 12 Septambra 2020 izay eto amin'ny sampara ny ponina Antsinanana eto Tomasina no misy azy. Ivitoerana palelalela ny orinasa mitady piasa sy ireo olona mitady asa eto Tomasina ny MEFRA. Ahitana ireo tolotrasa avy amin'ireo orinasa mitady piasa eto Tomasina ny ivitoerana. Fanampiana ireo olona mitady asa eto Tomasina isorona ny fanafarana piasa ivelan'ny Tomasina tanjony sy antony nananganana azy. Orinasa lehibe misa 4 eto Tomasina sy ny faritra Antsinanana no niaraka ny farimbona tamin'ny fanangana ny MEFRA eto Tomasina ity. Izy ity zany dia ireo tanora izay maro magniry te hiasa mitady asa no nananganana anazy ka ny MEFRA dia tsy orinasa akory, tsy mpanolotra asa izy ary tsy mpandray piasa fa izy zany dia fitaovana mampifanelanelana ho an'ny orinasa orinasa manolotra asa sy ny tanora mitady asa sady mandrindra izy no afaka manoro hevitra ho antsika tanora ihany koa. Ka ny fomba fiasan'ny MEFRA dia misy mpiara-miasa maro avy amin'ny sehatra maro samihafa no mifarimbona atao agnaty MEFRA mampiodina anazy.
isika eto toerana no mampiodina anazy, isika eto manao fikarohana rehefa avy eo ireo mpiasan'ny mefra reo hoe inona daholo moa no sehatra asa misy eto Toamasina. Digny ampahafantaritsika ny tanora hoe raha te hiasa amin'ny toerana ohatran'izao ianao a dia mila manana ny zavatra ohatran'izao, fahaiza manao ohatran'izao. Ny mefra dia tsy ho an'ny tanora na vita fianarana ihany fa ho an'ny tanora jiaby vognona hiasa dia vognona mandray anareo ny mefra, anoro lalana ho anareo ny mefra ary anoro ny tokony atao hoe zao ny tokony atao. Mamaly ny politika mpanjakana amin'ny fanomezana asa ireo olona mitady asa sy atao modely manerina ny nosy ny mefra eto Toamasina hoy ny ministry ny asa sy ny fampananasa ary ny asa mpanjakana. Ny maison de l'emploi de la formation ho an'ny faritra Atsinanana dia toerana anankiray, fitoerana anankiray andrindrana ny tolotra arakasa, ny filana arakasa, isy ihany koa ny ataoko hoe ny atotanisa rehetra mikasika an'izay asa sy ny filana arakasa zay dia ho kirakirain'izy ireo ary ahafahana mampivohitra an'izay mety asa ilain'ny faritra. Ifitoerana azo ifaneraserany rehetra ary misokatra ho an'ny rehetrarehetra izy ity. Ny zava-dehibe tsara singanina ihany koa dia ny fahavononan'ny faritra, ny faritra Atsinanana mba hamahana an'izay olana amin'ny fananana arakasa eto amin'ny faritra zay sy indrindrandrindra anisan'ny mety ho vahaolana amin'ny tsy fandriam-pahalemana misy. Ny tokanan'androany alatsinainy 1 Aogositra ny mefra eto Toamasina. Ny farina ny sabotsy 7 Aogositra lasa teo tao mavelona Folo Pointe ny ZKB national ny AFAP na ny Association des femmes de l'administration pénitentiaire izay fikamanana vehivavy mpandrarany fonja sy ny vadina mpandrarany fonja izay natao teto Toamasina litra ny 3 andro. Any Antsiranana indray no anteterana ny ZKB manaraka amin'ny taona 7 vehivavy mpandrarany fonja sy vadina mpandrarany fonja miisa 5 sy 900 avy amin'ny faritra 12 manerina ny nosy no tonga natateraka ny ZKB teto Toamasina. Raha 7 sy 700 no isan'izy ireo manerina ny nosy. Fiahina ny ara-tsosialy ny revo fonja sy fanampiana amin'ny faratsarana ny fonja manerina ny nosy no anisan'ny tanjo ny fikambanana. Ny antony anaovanay ZKB ohatr'izao hitambaranay satria noho ny amafy ny asan'ny fandrarahan'ny fonja dia natao ity association ity afaka manohana ny vady ny vehivavy, afaka magnampy eo anivon'ny toeram-piasana koa ny vehivavy mba ahafahanay manomana ny vehivavy mpandrarahan'ny fonja sy ny vady ny mpandrarahan'ny fonja ikolokolo ny vokatra eny anivon'ny campénal reny. Tsy misy vokatra be da be mbola tsy lany, ahoana ny ataonay itahiry anazy amin'ny fitsinjovana ny mahaolona. Ny sakafo tena miezaka ny fitondram-panjakana manome valopy ho an'ny mpandrarahan'ny fonja. Ny ambetitenin'ny ministra zay ny roa ampahatelony ny crédit eny anivon'ny ministèran'ny fitsarana dia sakafo ho an'ny voafonja daholo zay. Dia nanao koa izahay nomeny ministra anay torolalana redynamisation campénal. Nanome voninahitra ny lanonana fanokafana ny ZKB ny 7 Aogositra lasa teo. Ny mpitahiry ny fitomboka sepanjakana, ny ministry ny fitsarana, Andriamatoa Rakotomandimby Benjamin Alexis. Jula misa 4 indray no maty voatifitra ny polisy avy amin'ny hira tao amin'ny fokotany 11:47 mangarano faharoa eto Toamasina ny aliny alady 10 Aogositra. Teo am-piomanana anao fanafiana tokantrano tao an-toerana izy ireo no nahita ireo mpitandro ny filamina manao fisafona ka niafina tamin'ny toerana mahizina. Saingy efa tsikatry ny mpitandro ny filaminana ny fiafenana nataon'izy ireo. Misa 9 Jula saika amakitrano ireo. Rehefa nanantona ny toerana ny afenany anefa ireo mpitandro ny filaminana isambotra azy ireo dia namoaka ireo fitaovana maranitra teny aminy ireo Jula ka voatery nitifitra ireo polisy. Vokany maty voatifitra ny 4 tamin'izy ireo fa ny 2 lahy kosa tafatsoaka. Anisan'ny Jula efa nanafika sy namaky tokantrano iray tao Ankeriry teto Toamasina ny sabotsy alina 7 Aogositra lasa teo izy ireo ka izao saika mbola amakitrano tao mangarano izao. Ny nagaga nefa dia nitsangana tamin'ny maty ny iray tamin'ireo Jula maty voatifitra ireo androany maraina rehefa napetraka tamin'ny tranopaty atao amin'ny hôpital Ben Toamasina omaly alina ka mbola tafatsoaka ny tranopaty.
mitoetrany ny etsika sosialy sy fandraisana andraikitra ary ny fanampiana ny mpiarabelona ataony fikambanana atomi izay tarihiny Ramatoa Saskia. Ny fikambanana atomi anaky toliara amin'ny fanolotana dia manao izao etsika izao ho fanampiana ny commune urbaine Toliara mba hanomendrika ny tanàna mba hasarika an'ireo mpizahatany oliana bebe kokoa amin'ity faritra atsimo andrefana ity. Tafiditra ao anatin'ny fandarana asan'ny fikambanana atomi ny fanatsarana ny endriky ny tanànan'ny Toliara indrindra amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao izay mahamaro ny mpitsidika any Toliara. Marina manokana fa izao hetsika ataony Madame Saskia izao dia hetsika tokony hampiova ny fomba fisainana sy ny mpihetsika rehetra ho fanatarana ity tanàna ny Toliara ity zany. Tanteraka tokoa le fiteny be ny tanàna hoe Toliaranao, Toliarantsika. Efa misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny komina ambonivohitry Toliara sy ny fikambanana atomi izay tarihiny Ramatoa Saskia amin'ny fikolokoloana ireto voninkazo nambolena ireto kanefa anitanana ny olona tsy ankanavaka hatrany amin'ny fanaraha-maso izany. Koa manentana antsika vahoaka sy ny vehivavy rehetra mba hanohy izao hetrika atao izao engany mba samby hikolokolo sy handray an-tanana ny fanatsarana ny tontolo izay ahoritsika ty eto. Akoatra ny asa fanadiovana sy fambolena voninkazo dia mbola notoloran'ny fikambanana atomi fitaovam-panadiovana ihany koa ny komina ambonivohitry Toliara. Ireto kifafa reto dia atolotry ny fikambanana atomi anaky Toliara fanolotana izay ialohava tarihiny Ramatoa Saskia ho an'ny komina ambonivohitry ny Toliara voalohany satria antsika iabiaby komina io ka mino sy matoky zahay fa maromaro koa ny hanaraka an'izay fanolorana taovana na zavatra hafa mpanosany Toliara ho an'ny komina ambonivohitry. Manomboka mihavery ny fifehezan'ny taranaka ankehitriny ny literatiora ambava izay isan'ny mitahiry ireo soatoavina sy fahendrena malagasy raha nambaran'ireo mpikaroka taorian'ny fikarohana natao momba ny literatiora ambava aty amin'ny faritra atsimo. Matetika zany ireo ataontsika hoe foko samy hafa aty amin'ny faritra atsimo andrefana nefa eran'ny Madagasikara dia samy vohy ny lanjany fihavanana izay tena hoe isany hoe anamantarana ny asika malagasy moa zay ka ny atsimo andrefana zany dia tena io fihavanana io koa zany samy tia fihavanana na ny masikoro na ny bara na ny atandroy na ny mahafaly na ny tagnalagna samy tia ary hita amin'ny literatiora ambava nentin-drazana reo kanefa ireo literatiora ambava reo tena mitahiry ny atao hoe soatoavina malagasy izay inona moa anatin'izay soatoavina zay dia misy ny fahendrena malagasy ny fihavanana malagasy ary anatin'izay fihavanana sy filongoana malagasy zay ny fifankatiavana ny fandeferana ka raha vao ny fiarahamonina zakany fifankatiavana sy ny fandeferana dia milamina ary mandroso ary ireo indrindra no tiana hampitaina amin'ny taranaka ny tanora amin'izao fotoana izao dia tsy lena intsony amin'ny literatiora nentin-drazana malagasy kanefa amin'io nefa ny tena tokony hahaliana azy mba hanivozany ny fahendrenana napetraky ny razana ao. Ilaina araka izany ny famerenana sy fampahafantarana indray ireo literatiora ambava manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny fandrosoana amin'izao ary ihany koa ny fanohizana hatrany ny fikarohana raha ny fantatra nandritra ny fanohanana HDR teto anivon'ny Université ny Toliara ny herinandro lasa teo. Io moa zany dia araka ny efa noresahana teo ihany hoe dia ny tanora indrindra fa ny mpianatra satria ny antony anaovana an'ity HDR ity moa zany dia hoe hanomana an'ireo mpianatra na manana master reo hanao doctorat hanohy ny fikarohana araka ny lazaiko teo zao dia hoe amintsika ty zao amin'ny hoe perspective de recherche dia hoe misy anie amintsika ty misy ny atao foko tagnalagna tsy dia nisy nafantatra firy tagnalagna kanefa ny tagnalagna dia foko ary manana literatura ambava maro ao izay hita amin'ny masikoro na mbara dia hita amin'ny tagnalagna ihany dia manana eritreritra zany zahay hoe hanangana ekipa groupe de recherche hitrandraka ny tapasiry tagnalagna zay aloha zao zavatra anankiray tena hoe voatangaza dia reny tapasiry reny anie dia tena regny aza ataontsika hoe misy fahendren-drazana tena hoe mifono ao ary tiana hampitaina amin'ny taranaka.
Nahitana fihetsiketsehana tao amin'ny kominan'ny Betsinjaka androany tamin'ny fokontany Agily Marovatsy. Nilanja sora-baventy ireo mponina manodidina ilay trano be fitobian'entana noho ny mbola fisian'ny fofona maimbo eny an-toerana. Zahay lahy mangataka aminareo manam-pahefa fa zahay Agily Marovatsy misy raha maimbo amin'ny magazay eo amin'ny pamo ao. Lafa avy ity tsioke ananay zay ndaty arety zahay ndaty be toa mitsihintsihy marary lany amin'ny lapotali io ty jalanay vonareo pamo manao mizara mity mahantsa mity mijaly mity mate ino va tsy zaray pamo zao tia la pamo maimbo ao zao izay angatahanay fokon'olo Agily Marovatsy fa ty ananay jereo nareo ankaiky nareo manam-pahefa nareo tompo usine. Zahay mana mitaray aminareo fanjakana efa mitoreotoreo zahay mangataka an'io mba hariana raha io tara loatsy le fanaria azy ka mba miangavy anareo fanjakana mba hamonjy anay malaky fa mijaly zahay tena tsatsy ny fofony zavatra io zavatra maloto io miangavy ankaika zahay malaky de mba hialana io zavatra maimbo fa mijaly zahay. Tsy voasambana izao no misy fofona maimbo toy izao avy ato amin'ity trano fitobian'entana ity ka tokony ho atao ny tsy mba hiverenana izany intsony. Maro tokoa raha aloha fa loto tokoa zavatra no misy basianiky telo ka noko natao aloha zany fikontana de fa araky ny eritseritsinay fikontana de hariha zavatra io haria lavitsy de roa lavitsy any ary ny eritseritsinay koa raha ary tokony sy andiny zavatra sy andiny raha ela zahay ka taloha zavatra io nisy move tamy taloha zay zahay tsy naheno fa ny vitavita tany fotsiny le zavatra raha io vo amin'ny zay vo maheno zavatra io zany de nidy zay nanao nidy santsetsy zay zany mikasika amin'ny zavatra io satria tsy mety fa mamparary le vahoaka eto fikontany andedianay sy eto amin'ny kominy Besindraka. Efa nisy ny dingana natao ary efa samy nifampiresaka tamin'ny fiadidian'ny tanàn'ny Betsinjaka ilay teratany Karana tompony trano fitehirizana entana io sy ny PAM izay tompony entana ihany koa. Tompo magazay moa zany mpandraharaha Karana zay zany tompo magazay io de io rovonjeny voalohany tamin'ny fotoan'androny de nanilika amin'ny PAM amizay moa niantoko hoe bon anay io fa harianay de tsy hainao moa zay mbo mahataratara azy fa nangatany mba tsy ho ela zany tianarena satria le vahoaka tena fa sempotsy na zay keza sempotsy satria sairany le vahoaka zahay fa tsy maintsy miala ao fa reha miasa zany fa nisy fiaraha-miasa zahay satria nandeha zahay jusqu'à Aviro agny satria any toera tokony malalaky ary tena malalaky zany mba tsy manembatsembana fahasalamam-bahoaka satria tsy misy nininy ty any fa ala avao ty agny de any zany fa nahitana toerana fa nizotso any zay miaraka amin'ny PAM ireo de misy toerany tena mety hanariana an'io zany fa sécurité ro tokony basé ora zay mbo karakara ireo aby zay sécurité satria le vahoaka keo mety andavarava angalangalaky raha iny ka tsy maintsy arovana keo zany zay ary mpanazava PAM ireo. Tato amin'ny kominany Anakao district Antolera faharoa indray no nanohizany reto fikambanana mpanao sasoa famorana zaza fahobe ny zoma 9 aogositra 2024 teo zazalahy maherin'ny 200 isa indray no vita fora maimaim-poana ato amin'ny kominany Ambanivohitra Anakao. Atsy amin'ny nanovan'izay aloha de mahavitsaka mihitsy ilay aman-dreny satria manana mahiva ny sary zay misy aminy satria le raha maimaim-poana de mana mahiva ny sary zay aman-dreny zay. Ny hafatsy angambany de hoe efa tohizana ny esaky sala mitovy amizao zany tsy zao avao ny esaky atao fa maro isan-karazany zay ho hita miandalany eo avao zany. Tamin'ny anaran'ny vahoaka no nanolorany ben'ny tanàna ny fisaorana anireto fikambanana mpanao asa soa. Fisaorana ny fitondrana tarihina Andriamatoa Antinindrina Rajoelina izay mitsinjo ny vahoaka ity fotona amizao hetsika sosialy misy eto an-tampona Anakao zao. Fisaorana nareo tokony anjaikitsy rehetra tena mankasitraka bevata izahay ianareo mpitondra fanjakana rehetra tsy ankanavaka ianareo solombava-bahoaka tsy adiny ao anatin'izany koa mankasitraka bevata. Fisaorana koa ianareo groupe Mamiroso zay tonga eto atapon-tanànan'ny Anakao nanao ny anareo tsy ho zavatra ary nijery tsy nandeha ty fotony mitsinjo ny vahoaka malagasy rehetra ka velo mpisaorana ny vahoaka eto Anakao amizao fahatongavanareo zao satria hetsika goavana ary tena zava-dehibe toany vahoaka eto Anakao izao hetsika sosialy famorana zaza eto atapon-tanànan'ny Anakao zao koa mankasitraka bevata ho anareo groupe Mamiroso. Manala ny fahasiarana ny vahoaka ato an-tanàna izao famorana zaza fahobe io kosa ny sy fokotany Anakao ba.
dia sahorana bevata satria izay saky izay dia izay tsy nisy izay fandidihana zay raha sy tamizao misaotra anareo dia misaotra anareo nareo mpitondra fanjakana satria tsy nisy izao fandidihana izao raha tsy avy aminareo dia sahorana koa reo groupement avy ao Toliara satria laha tsy nireo no mpandidy sy nitateraka izao fandidihana izao dia misaotra ny ray aman-dreny eto an-toerana koa izay nanao fandavatena raha nataony fiantsoana dia tanteraka tokoa fa be dia be ny mpanampaka ary nanao volontaire. Mbola maro ireo sakana tsy isitrana ny kopia naterana sy ny karapanondrom-pirenena indrindra ho andreny ambanivohitra lavitry ny renivohitry ny commune eo ny tsy fahafantarana ny tsy firarahina ary ny tsy fananana fotoana sy ny oentomanana ary indrindra ny tsy fahafana manoatra. Very ny kopiako dia vao ndeha damina tamin'ny fotoboky dia vao tamin'ny efa bolana tegna ma vao hita dia vao hita dia efa ndeha ikasanamboatra ihany zay fa mbola tsy lasa dia zao vao anamboatra. Izy efa tapitra le fipotonan'le andonana azy fa tapitra le fampitonany fa tsy arakaraky le fipotonana nahavitako anazy na amboarako anazy fa raha ny tokony izy zany tokony efa voasolo tao anatin' izay zany tao anatin'ny telotona mahery angamba ny ezaka n'olo anazy nefa mbola tsy vita moa zako na raha be. Nanakaiky ny vahoaka ny fanjakana no entanina ireo rehetra mbola tsy manana kopia naterana sy ny karapanondrom-pirenena teto Amparafaravola mba hisitraka izany maimaimpona tao anatin'ny andro afrikanina ho an'ny fiangonana sy ny antotanisa mahakasika izany. Naterana ity isika marihana moa fa amin'ny 10 ny volana Aogositra mandritra ny herinandro iray dia ankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny soram-piangonana isika. Zava-dehibe tokoa izany satria mba ahafantara ny olom-pirenena tsirairay fa zo fototra ary soram-piangonana voalohany isitrahany izany kopia misolo soram-pahaterana izany. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny lehiben'ny distrika na Amparafaravola vaovao no salorana samboady ihany koa ireo lefitry ny ben'ny tanàna rehetra atao anatin'ny distrika na Amparafaravola nanao fidinana ifotony teto Amparafaravola ny ministry ny ati-tany. Mitoka-monina ny ankamaroan'ireo fokontany lavitra ny renivohitry ny commune Antanimena-Baka noho ny fampiteny sy ny faratsian'ireo lalana mampifandray azy ireo. Tsy mipakay ny fotony fampandrosoana marisarisa amin'ny fandriam-pahalemana ary tsy tafavoaka amin'ny vokatra. Nadizana sy ny commune Antanimena-Baka dia tsy nisy lalana mihitsy teo. Dia sahirana ny mpianatra ny mandeha miasa mitondra kibotà na sarety ara dia tsy afaka satria ratsy le lalana. Tapaka mihitsy ara zany. Manoloana ireo miara-nentana tamin'ny fokon'olona ny mpitondra teto anivon'ny commune. Nisy ny fanamboarana ireo lalana sy tetezina izay tsy nahafana nivezivezy antaona maro. Isan'izany lalana mampitoy ny fokontany Dihizana sy ny renivohitry ny commune Antanimena-Baka izay mirefy 3 kilometatra. Dihizana Didolo zany. Fa dia amin'izao fotoana izao moa hitanay fa sahirana le na famoam-bokatra na ny mpianatra satria ny mpianatra avy any Dihizana dia mamonjy CG aty Antanimena-Baka dia ny zana zany namboarina ny entanina zany le vahoaka agnano an'ilay lalana izay saorana ny vahoaka fa tsy sarotra n'ilay fanentanana satria misy lahatra zareo ary tena magnano ankizy-poa. Sorana moa fa nytenako zabe ny tanàna no miara-miasa amin'ireo fokon'olona avy ato Dihizana reto nanao ny fanentanana. Teoretika zany hoe mandavan-taona zany dia tokony voatoy amin'ny alalan'ny asa-pokon'olona zany ny lalana eto dia ny tetezana moa zany dia eritreretina zany ho asiana tetezana izy io mba fohipoizina. Dia io zany mba eritreretinay angatahana ny fitondrana zany mba zay olona tokony andraikitra amin'izay mba hanampy anay amin'ilay resaka tetezana. Lavitra ndraiky mariny fanahyko tsy avy mandinika anao. Takolokosiko aizany misy tsy ambarako agnarany sao lasa moro. Akana nahaterany mpanoratra kalaza amin'ny tontolo ny tononkalo ny taty aloatra. Santonany amin'izany Rinal Sora Valtera sy Ramoe izay fantadazy eo amin'ity sehatra ity. Manohy izany ireo taranaka teoriana izay mandala ny asa soratra.
ilaina ny talenta fa tsara kokoa raha mitrandraka sy manitatra fahalalana lavidavitra ny mpiangaly asa soratra hoy irano hoe mpanoratra. Zavatra tokony ho atsaraina zany eo amin'ny sehatra ny fanoratana dia ny fambolena kolotsaina, tia ny teny malagasy, tia ny kolotsaina malagasy, tia izay rehetra malagasy ary tokony andranitra saina amin'izay tahirikevitra momba ny zama malagasy zany fa zay ny tsy ampy amin'ilay mpanoratra tanora fa lasa manoratra ny zava-misy avy hatrany nefa ilay zava-misy misy rivotra vahiny be deaibe ao anatiny ary amin'izay fotoan'izay dia lasa lamodikevitra no tena voizin'ilay mpanoratra zany fa misy tsy dia voatanany loatra raha ilay mpanoratra tanora ny resahana tsy dia voatanany loatra ilay hoe manana andraikitra ny izy amin'ny kolotsain'ny fireneny sy amin'ny fanatsarana an'izany kolotsaina zany. No tanterana teto Ambatonazaka ny zaikabe nasionaly ny faribolana sandratra. Azo lazaina fa tia asa soratra ny tanora ary raha ny vony fikambanana raha ny hoe mpikambana nandalo tao izay efa mahatratra 50 ano any dia tena hita hoe tia asa soratra ny akaparotana indrindra moa fa ny zatovy eo amin'ny salasala taona 10, 13, 14 taona eo mifaninana amin'ireo sehatra hafa koa ny asa soratra. Ny tena olan'ny ankizy amin'izao amin'ilay fanoratana dia ny tsy famakiana boky ary rehefa tsy mamaky boky dia kely ny dona avy any amin'ny aparalalin'ny fanahy hamoahany koa ny heviny sy ny fahitany ny tontolo manodidina azy dia ny aterak'izay dia misy fiatraikany eo amin'ny fanainganan'ny mpanoratra hanoratra ny fivoaran'ny teknôlôjia izay matetika hoe satria matony ny mpanoratra tanàiny tahaka ny hoe dendre malala ry havana raha manantoanina sy ny mpanoratra zoky rehetra dia saika ako ny vokatry ny namakiany boky ary nefa io famakiana boky io ny lasa lesoka ho an'ireo mpanoratra kehitriny. 20 isanjaton'ny rahampitsarana ty Ambatonazaka ny olana ara-tany raha ny fanadidina natao. Antony akoatry ny fomba mampanao entin-drazana tamin'ny fandovana sy ny fizarana tany lavitra ireo birao ny sampam-pandraram-panjakana misana ny fananan-tany sy ny fandrefesa-tany. Tsy misy afa-tsy ny commune miisa 5,700 amin'ny 5,700 sy arivo no misy birao ifoton'ny fananan-tany eto Madagasikara. Miisa 420 amin'ireo distrika 20 eto Madagasikara no misy izany. Koa commune telo ihany ho an'ny distrika n'Andilamena no manana ny birao ifotony fananan-tany. Ho famahana ny olana napetraka eto Andilamena ny birao solotena ny fananan-tany iraisana na ny BSFI. FI no mahasamihafa azy amin'ny rafitra izay efa mipetraka dia sady misehatra amin'ny fanomezana titra no misehatra amin'ny fanomezana karatany. Izany io izy io dia napetraka amin'ny toerana lavitra izay mbola tsy sapanarana fananan-tany sy fanomezan-tany mba hanakaiky ny vahoaka amin'ny fikarakarana an'io ary ny fanaovana titra faobe sy karatany faobe tena imasoany akoatra ny fikarakarana ihany koa ny tany ministera ty amin'ny faritra sy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Izany hoe sady manakaiky ampiena ny fikarakarana fivezivezeny ny vahoaka ny sapanarana izy io ary ampiena koa ny vola lany satria dia efa tonga ty fotony ny sapanara fananan-tany sy fanomezan-tany. Tombony lehibe ho an'ny distrika n'Andilamena izany hoy ny solombavam-bahoaka voavidy teto an-toerana. Fantatra ihany koa fa hisitraka izany ny distrika Nosy-Bianal. Iena ny disadisa teraka ny olana ny fananan-tany ato anatin'ny fatra loatra mangoro hoy ny governora aloatra mangoro. Voalohany misaotra amin'ny filoham-pirenena nanana vina ametraka hijery manokana ny vahoaka amin'ny lafiny fananan-tany ary faharoa manarak'izay misaotra ihany koa ny ministera ny fanajariana ny tany nanana izay fanapakevitra ametraka araka ny torohevitry ny filohan'ny repoblika ametraka ny BSFI izao aty amin'ny distrika Andilamena ary farany moa dia mankasitraka izahay aty amin'ny faritra loatra mangoro izao ezaka atao ministera izao satria araky ny voalazana Andriamanitra teo dia mbola ho isy fametrahana ny BSFI ohatr'izao ihany koa atao any Nosy-Bianal izay tsy misy ny service de domaine sy ny topo ary zavatra izay amin'ny lafiny fampandrosoana.
Velitaraina ireo tatsapam-boly vary aty amin'ny komina Vohibato Est tafiky tany Ambohimanarivo fa mivarina aty amin'ny tanimbary nisy roa avokoa ireo tany avy anamboarana ny lalana. Lasa potika avokoa ny fambolen'ireo tatsavoka hatr'izany fanamboarana ny lalana izany araka ny hitantsika amin'ny sary izao. Antanaovan'ireo tatsapam-boly Antsoava mba hijerevana kaikany izany fa lasa tsy afaka mamokatra intsony izy ireo. Dia anay izany manao asoava aminareo mpitondra fanjakana satria noho ny antony potika ny fambolenay mamoka vary eo amin'ny 520 gony eo ivelomanay mianakavy dia lasa sahirana anay noho ny fisian'ny taloha ao amin'ny arabe fanamboarana ny lalana iny izany nahatonga anazy. Dia mampalahelo be izany manao asoava aminareo mpitondra fanjakana anay satria io reriny mba tanimbary ivelomanay mianakavy dia lasa samy sakafo ny kolonganay noho ny fisian'izao. Mihosana ny tany dia nivariny amin'ny tanibarinay ny tany avy agnambony miaraka amin'ny sangy dia totsa ny tanibary sa misy azo adraisana mihitsy hatreto. Matetiky trano ny vonitsenina Anjomany fanendana sy ny fisolokiana an'ireo mpiantsena. Maro amin'ireo mpiantsena no velitaraina teraka ny tsy filamina ao anatin'ny tsena raha ny fanazavana. Izany antony izarana fampitaovana amin'ireo miasa ao anatin'ny tsena Anjoma mba hanavanan'ireo izay tsy miasa ao anatin'ny tsena mba hialana mitrangana tsy fandriampahalemana ao amin'ny toerana ny fikambanan'ny mpivarotra. Hanavaka ny vary sy ny tsiparipary satria raha tsika malala fa be ny tranga tsy milamina ao anivon'ny tsenan'ny Anjoma. Dia mba ho fandamenatsika hitsinjovatsika ireo izay mpampiasa ny tsenan'ny Anjoma dia izay no entina hanavahana ny vary sy ny tsiparipary. Izany hoe ianareo izay azo badisa sy azo an'ilay gilet zany dia tokony hanaovana foana izay badisa sy gilet izay raha vao miasa ao anatin'ny tsenan'ny Anjoma. Anisany aminareo sanatiava nisy nanao zavatra tsy mety dia ianareo zany sokajiana hoe miova fo. Dia rehefa manana izay badisa sy gilet izay ianareo dia aoka mba ho modely sy ho filamatra ho fitondra fampandrosoana sy filaminana ao amin'ny tsenan'ny Anjoma. Izay mba hafatra avy ety aminahy. Dia ny resaka fitaterana entana resaka dokera sy ny baramba dia tsy afaka misaraka. Dia nisy olona tondra fanazavana mahakasika an'izay resaka baramba izay satria anisany mbola olana mila vahana eto anivon'ny tsenan'ny Anjoma indrindra fa eto anivon'ny tanànan'ny Fianarantsoa koa resaka baramba. Na reny pitsipitsipina tavoahangy reny mety misy mibata entana tapika avy eo le entana sy tonga ny amin'ny itondrana anazy mivily lalakafo. Lasa mandoto ny anarantsika izy ireny ka entany namana amin'ny fanaovana an'ilay badisa sy ny gilet ahafantarana hoe dokera ara-dalàna iny olona nitonja entany. Zavatra misy matetika eto amin'ny tsena Anjoma dia misy entana terina any amin'ny stationnement le tompon'entana mandeha tongotra miadana zalahy mihazakazaka tonga any le tompon'entana tsy hita le entana. Aoka izay zavatra izay mba tsy hisy soa manomboka izao satria efa manara-penitra avy amin'izay ny badisa sy ny gilet. Ny herinaratra atao ny fanolorana fampitaovana ho mari-pamantarana ireo miasa ao amin'ny tsenan'ny Anjoma. Manasaratra ho an'ireo mponina ao amin'ny distrika Antsirabe faharoatra amin'izay ny fikarakarana ireo atody taratasy sy ny fandrefesana ny tany. Anisan'izany tsy fahampiany fotoana sy ny volalana mandritra ny fivezivezena ny fikarakarana. Ho fanarenana izany dia anisany fananganana amin'ny brosolo tena amin'ny fananantany iraisana na ny PSFI teto amin'ny komina Vinankarena sy Andranomanelatra. Ity birao ity izay afaka miasa avy hatrany ary vita eto avokoa ireo taratasy rehetra momba ny tany raha nambaran'ireo tompon'andraikitra. Tombony lehibe ho an'ny komina Vinankarena ny fitsanganan'ity sampanaraha ity izay mitsinjo tanteraka ireo mponina eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Tombony be ho anay eo aloha ny resaka fotoana tsy fiahiahin'ny vahoaka intsony hoe mbola hisy mpanera tovy amin'ny any amin'ny domaine hiakatra ny Antsirabe fa eto izany dia efa mainka any an-trano izy dia efa miditra ato amin'ny bureau domaine tsy hisy mpanelanelana. Eto koa ilay hoe fitondram-panjakana manatina vahoaka mahatsiaro sambatra mahatsiaro faly izay eto amin'ny komina Vinankarena. Manana ny TBCF ity izy ity moa tsy izay irery ny tompo fa komina fito aty amin'ny tapany atsimo dia misy ihany koa ny BCF amin'ny tapany avaratra izay vondrona ny komina 13 izay ao Andranomanelatra dia hita ho afa-pahasaranana tokoa ny vahoaka satria dia tena efa manakaiky eto an-tokotany mihitsy ny toerana fanaovana an'izany ty transportna sy mahakasika ny lafin'ny fananantany rehetrarehetra izany. Dia miezaka izay be ny tanàna manantona ny olona rehetrarehetra manao desante isaky ny fokotany manentana ny olona tsy tokony salasala intsony fa tokony vita ara-dalàna amin'izay ny taritasin'ny tanin'ny olona manomboka eto
zany hoe tsisy tokony atahorany vahoaka intsony zany zao a mahakasika ny fitiarakarana fananatany. Afaka misitraka avy hatrany fikarakarana ireo atota taratasy momba ny tany atao amin'reto birao ireto avokoa ireo commune maro mandrafitra ny distrika Antsirabe faharoa raha ny fanazavana hatrany. Anatin'ny mangarahara tanteraka no nandraisana ireo fanampinana renina ny tsena Sabotsy ary toy izany ihany koa no nampiasana azy ireny raha ny nambarany avy eo anivon'ny commune Ambonivohitra Antsirabe. Ny herinandro teo tonga nitondra ireo akora fototra teto amin'ny tsena Sabotsy ireo tompona andraikitra maro mba ahafahana manomboka avy hatrany amin'ny asa fanarenana satria ity tsena ity izay miantoka tanteraka ny toe-karena sy ny fiveloman'ireo mponina analina eto Antsirabe. Nisy ny fivoriana ny sesisesy ny arahana tamin'ireo olona rehetra voakasika ty voina tato tsena Sabotsy ty. Eo anilan'izany ny rafim-panjakana misy ety atoerana izay misy ihany koa ny olona izay nanolotra fanohanana tsy nakahery tamin'ny vava fotsiny fa misy ireo mpiray tanin-drazana izay nanolotra tolotanana fafahana manarina zany tsena zany. Marina hoe tsy mbola ampy anorenana avy hatrany ny tsena Sabotsy ray manontolo izy ireny fa tonga tsikelikely. Tsy maintsy natsangana zany komity mpitatana ny fanomezana toy ireny. Toy izay koa ny fampiasana azy ary zava-dehibe ao anatin'izany ny hoe tokony ho tanteraka soamantsara ilay lalana avy any amin'ny vavahaditsena varatra makany amin'ny vavahaditsena atsimo. Toy izay koa ny atsanana sy andrefana mba ahafahan'ny fiara lehibe mivezivezy na ny mpitondra entana zany na ny fako zany na ihany koa sanatrian'izany ny ambulance na sanatria mihitsy ny pompier ohatra. Tanjona amin'izao mba hitsinjovana ireo mpivarotra rehetra ny aram-boina fa indrindra ihany koa mba hanarahana ny trafim-panarenana ny tsena vaovao izay efa navoaka mba hirindran'ny ao an-tsena Sabotsy. Lalana maromaro eto an-tampon-tanàna Nambozotra no voakasiky ny fanatsarana iarahana amin'ny ministeran'ny asa vaventy izay miandraikitra izany. Ny lalana voakasiky moa zany dia mizara misy aksa anankiefatra. Aksa ray voalohany miala vetsy amin'ny RN7 mandalo amin'ity lalana ty izay namboarina tetezana sy arabe etsy amin'ny alohantsika etsy mandalo amin'ny Digitsy. Ny aksa faharoa dia miala avy ny Manarontsoa midina amin'iny tetezana mandalo amin'iny abattoir iny hanaovana lalana enrobé koa zany izy zany. Ny aksa fahatelo mianga avy Manarontsoa ihany manaraka an'iny Benedictine iny miafara amin'ilay tetezana lalana makany Afoma iny dia atao enrobé koa zany iny. Ny aksa fahaefatra farany miala avy eo Manarontsoa ihany mandalo an'iny Ambobary iny dia mivoaka amin'ny garoutière enrobé koa iny avy aty ambony aty mandalo Ambobary enrobé dia mandalo amin'iny manohy an'iny misy pavé dia misy sosie bétonné. Faharetan'ny asa dia amina efatra volana eo. Zava-dehibe ny fanatsalana ny lalana hoy ny governoran'ny faritra Moronmany teto eto an-tampon-tanàna Nambozotra izay nanentana ny vahoaka ny amin'ny fikojanan'ny zava-bita nankasitrahan'ny fitondram-panjakana. Ny afatra ampitaina amintsika vahoaka mampiasa ny lalana antsika eto Nambozotra dia ny fiara-miasa mandrakariva amin'ny fitondram-panjakana. Ny fitondram-panjakana dia miasa ho an'ny vahoaka rehetra. Indray matoandro ny rajoelina filoham-pirenena dia samfidy zaza ho babena amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Fototry ny fampandrosoana ny lalana ny fitondram-panjakana izay manao zava-dehibe ny famalina ny etaentan'ny vahoaka hoy Ramatoa Vepanina Aingonambinina notsindriny ihany koa ny mahakasika ny kalitaon'ny asa izay tokony anaraka ny voalazan'ny bokin'andraikitra ho amin'ireo orinasa nahazo izany. Toky izahay araka izay lazain'ny Andriamatoa Talehany travaux publics ty izay hoe hanaraka antsakany sy andavany ny ao anatin'ny cahier de charge satria mahavola-bahoaka ny vola-bahoaka dia olanitsika amin'ny asa tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka ihany koa zany. Dia raha ataontsika tsara kalitao manaraka ny fenitra tanteraka ny fotodrafitrasa izay ataontsika dia mino hafa haritra. Napetraka araka izany ny vady fototry ny asa fanombohan'ny fanamboaran-dalana ho an'ireo lalana maro samihafa eto an-tampon-tanàna Nambozotra ny alarobia enina aogositra natrehan'ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany aty amin'ny faritra Moronmany. Vita ny 700 ny TEPP eto Ampidemby commune Ambonivohitra Ambositra ity misy efitrano misa roa izay andraisanareo mpianatra hiditra amin'ny taom-pianarana vaovao vokatry ny fiara-miasa ny fanjakana sy ny tsy miankina teo ihany koa ny fandraisana andraikitra ireo ray aman-dreny ary ny fanampiny Ramatoa Vepanina. Ramatoa Vepanina izay angadina anana sy vinahitana an'ity sécurité
manolotra ny fisaorana sy fakasitrahana ary fakatelemana ny tenany izahay atao anatin'ny fokontany pandemia satria raha nisy ny fanamboarana an'izao sekoly izao dia teo foana izy nanampy anay izy tamin'ny alalan'ny zavatra rehetrarehetra tsy hiteny afa-tsy ny fasika izahay tena nanampy be dia be izy nividy fasika izy nanatotosana azany sekoly izany koa izahay fokontany pandemia zany izay isoloko tena sy fokotany dia faly ary manolotra ny sotra sy ny dera ary fakasitrahana ho anao raha matovam-panina hoe la fanapahana ianao satria dia reny azo itokisana amin'ny zavatra rehetrarehetra ka dia nandry avony vato zahay nanananao amin'izao fahazahoanay ny sekoly manara-penitra zay nataony olo tsy ho vita io nefa rehefa nanananao zahay dia vita tsy mbola tapitra ny telo volana dia vita ny sekoly makasitraka makatelanao raha matovy-panina fototry ny fampandrosoana ny fanabeazana hoe raha matovy-panina aingonambinina raha nitsidika tety any toerana nahatonga azy tsy ny kely soroka manampy amin'ny fanatsarana ny fototra avitrasa mba hahatonga ny fampianarana ho tsara kalitao fianarana no lova tsara indrindra ary ny fanabeazana ny fototry ny fampandrosoana betsaka ireo ezaka natao teo ny fanorenana sekoly fa nefa kosa ilaina dia ilaina ny fiarah-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka ao ny fondation axiana sy ny asya izay nanome an'ity sekoly efitra anankiroa ity ka izay zany hoe ny fiarah-miasa ny fanjakana ny vahoaka ny mpamatsy vola ho antenana ihany koa zany dia nanampy tamin'ny fampitaovana ny izay manandrify anay fa ny tena zavatra tsara zany dia hoe hahazo trano fianarana ny ankizy manomboka amin'ny fidiran'ny mpianatra ho avy izao marina moa fa ny fandalovan'ny rivo-doza 3 taona lasa ny nahasimbyty sekoly ity ka antony izao fananganana sekoly vaovao izao eo ihany koa ny fanatsarana na ny réhabilitation ireo trano hita fa efa miaratsy mitohy hatrany ny fampiofananareo tanora ahafahana miatrika asa avetrany vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny fitalavam-paritry mipona sy ny firaisan-kina aty amin'ny Romania sy ny eo anivon'ny fampianarana teknika tanjona ny famoronana asa ho an'ny tanora ny ahafahan'ireo tanora miatrika asa avetrany no tanjo ny fitondram-panjakana amin'ireo fampiofanana maro lafy aty anivon'ny faritra hoe Ramatoa sy Olo-maboaka ny Madagasikara ho fety eto Ambositra ananan'izy ireo ho avy tsaratsara kokoa. Fanana izay ataon'ny fanjakana ao ny amin'ny ministera mponina ao ny amin'ny enseignement technique ao ny amin'ny jeunesse sport izay miara-misa lahy mba ahafahana manampy ny tanora indrindra ireo izay mitady asa ary mianatra asa sahady ahafahana zany hanana asa ka io tsy ilaina ilay fifanomezan-tsiny hoe tsy manome asa ny fanjakana tsy misy ny asa fa betsaka ireo fampiofanana omeny fanjakana ho avantantsika hitadiavana asa na asa teny io na miasa tsy miankina io na miasa amin'ny fanjakana. Alatsinainy 4 aogositra 2024 lasa teo no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ireto mpianatra andiany faraiky ambin'ny 10 mitondra ny anarana masoandro ireto izay nahavita fiofanana mahakasika ny informatika teo anivony ny CPSE ho an'ny fitalevam-paritry mponina sy ny firaisan-kina eto Ambositra. Toy ny fanao isan-taona manatanteraka fetiny taranaka ny fiangonana FJKM Amboapirenina Kristy Fehizoro Ambositra. Amin'ity taon'ity ny alahady faraiky amin'ny 30 ny volana aogositra ho avy izao no ifantroana ny taranaka rehetra amin'izany fetiny taranaka izany. Tanjona ny fananganana ny rindrin'ny fiangonana any Vohitromby Farafangana araka ny fanazavana mpitandrina Rakotosaona. Fa izao isika dia anangana ny rindrin'ny trano fiangonana ny Farafangana. Koa ngezangeza ny asa atao dia ony fitenitsika malagasy hoe nitaotrano tsy efa nirery ka efa niara-ny asa tsika ry taranaka Amboapirenina andao mbola hiara-iasa hamita ny tranon'Andriamanitra io ary misy madinika ny tompo maro be mila vonjy any reo ny tena tanontsika natanterahantsika ny teny iombonan'ny FJKM manerana ny Madagasikara maneran-tany hoe voatosy filazantsara ny nosy Madagasikara. Ny vola azontsika zany dia hoentina hananganana ny rindrina paripany any Farafangana. Valopy isa taranaka ho atolotritsika amin'izay fotoana izay
miditra amin'ny sivora maraina ny fampipaovavaha mielipatrana manerana ny nosy ka hatrany ampitan-dranomasina moa ny zanaky ity fiangonana efitsika mamboapirenina Kristy Fehizoro-Ambositra ity izay any an-tanana azy ireo ho tonga maro ny iraika amin'ny 30 Aogositra ho avy izao. Ambeten'ny solomam-bahoaka Libération voafita ato amin'ny distrika Ambositra ny fametrahana fandriampahalemana ato amin'ny distrika ary mbola nao mafisina izany nandritry ny fihaonana tamin'ny Europikamba ny gouvernementa sy ny parlementa teny anivon'ny antenimera amin'ny pirenena narahana asa avy hatrany amin'ny fanomezana fampitaovana ny gendarmerie pirenena ny poste avancé sy ny brigady motocross 200cc misa 12 tamin'ny alalany volany siady ny taona 2024 izay tatan'ity solomam-bahoaka ity. Natolotra teto amin'ny groupement ny gendarmerie pirenena Amorombany ny fiandohany herinandro teo. Asa mivaingana amin'ny fametrahana fandriampahalemana ato anatin'ny distrika no andrasana aorian'ny fanomezana ireto fampitaovana ireto hoy ny député Libération. Rehefa miresaka aminareo tompona ndraiky mpanjakana nareo gendarmerie pirenena dia misy tsy fahampiana ara-pitaovana izay tena antony lehibe nananako fanapahan-kevitra hoe aleo omena motoa ny gendarme ato amin'ity distrika Ambositra ity ka afatry ny vahoaka masony mavamboaka dia matoky ary manatena mba hafana azahoana izany atao hoe fandriampahalemana izany mba hampilamina indrindra fa ny any amin'ny tontolo ambanivohitra satria tsy hisy firenena androsona toka tsy misy zany fandriampahalemana zany. Antoko ny fampandrosoana ny fandriampahalemana hoy ny lehibe ny vondrotom-pileofan'ny gendarmerie pirenena Amorombany teo ampandraisany reto fitaovana ireto antenaina ny sinavokany amin'ny Europe sitraka ho hiatrany ny voalaza. Feno tanteraka ny fonay efaly izahay ka dia ho arana asa izany hafaliana izany ka dia eo tsika mahita azy moa zany fa miara-miaina eto tsika moa ve miasa marina gendarmerie fa ny finamatra gendarmerie dia gendarmerie mafy miaro ho antony fampandrosoana ifotony. Maneho tanteraka ny tamberinandraikitra any amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fampiasana ny vola izay tatan'ireo solomam-bahoaka hiezaka amin'ny tohana ny fampitaovana ametrahana ny fandriampahalemana eny anivon'ny commune ato anatin'ny distrika izao. Hoy kosa ny commande ny CRGN ny fianaratsoa ny colonel Andriana Antenaina Honoré izay nanamafy ny fisaorana ny solomam-bahoaka Libération nandritry ny fandraisana ireto fitaovana ireto. Unité vala ato anatin'ny vondrotom-pileovan'ny gendarmerie pirenena Amorombany no nandray ireo moto misa 12 izay natolotra teto. Nisongatana nandritry ny fandraisam-pitenena ny ireo zandary izay nisitraka ity fampitaovana ity ny hoe fankantahaka amin'ireo solomam-bahoaka izao ezaka tao amin'ny fanohanana fametrahana fandriampahalemana ato anatin'ny distrika Ambositra izao. Nandritra ny 3 andro no natao teto amin'ny fokotanin'ny Maraboaly commune ambanivohitra Malakiravy aty amin'ny distrik'ny Mandratsara ny festival Antsotromaigny izay etsika ara-kolontsaina fatao eto amin'ity fokotany ity isan-taona. Tsapa fa miakatra ny lentany zany etsika ara-kolontsaina zany ary mitondra vokatsoa maro ho an'ity fokotany ity ny fisiany izao etsika izao. Nanomboko ny siany festival Antsotromaigny dia nihatsara ny velon-tegna neto toniny atao fokotany sy ny manodidiny azy. Ny mpianatra nahena tsy hosaigny koa satria mitondra mémoire tao koa Antsotromaigny io. Nahenandrozy koa ny tsena isaka talata zay fa tsisy raha tsy hitanao eto. Ny tombo be zany resaka kolontsaina ary tegna le nentim-paharazana no atanjareo azy. Zava-dehibe no sady mamaly ny politika ny fanjakana ny fisian'ny etsika ara-kolontsaina tahaka itony. Mamaly ny politika mpanjakana izao fety ataontsika izao. Ary zay no mahatonga ny fitondram-panjakana fikambana mitady zay ampandroso ny commune misy azy, ny fokotany misy azy mba ho tanteraka zany hoe Madagasikara mandroso zany. Andiany fafito zao festival Antsotromaigny natao teto amin'ny fokotany ny Maraboaly igny zao ankoatra ny fanasakadinana ny Antsotra na se teteny koa ny etsika ara-kolontsaina maro samihafa nararotiny solomam-bahoaka teto nanolotra ny jiro ary nanambarany ny lehiben'ny distrika ny lehiben'ny boriboritany miasa ao amin'ny commune ambanivohitra Ambalakiravy nandravaka ny fotoana mpanakanto de rotsaka sy Siska Mamaoe. Ponina mivalagna commune ambanivohitra Kalandy ety amin'ny distrik'ny Mandratsara no mamatsy ny voatabia ny tomaty amin'ny district Ambefandriana Avaratra sy Mandratsara
olana ho azy reo anefa nisy fisiany atsena entina amana zany vokatra izany noho ny fiarahamasan'ny fokon'olona sy ny fididin'ny tanàna vaovà zany ankehitriny ka navita atsena entina amana zany vokatra voatabia izany magnampy atsika ary magnambara amintsika fô io ny antombelon-tegna zay tsabontsika atoy afantsika magnidy bola afantsika magnatsara ny velon-tegnantsika io tomaty io ka rariny sy hitsiny raha ametrantsika ny fotodrafitrasa maharitry zany ary magnalajalintsika eo ny ametrana tomaty alohany ampakarigna mandry tsara alohany alefagna be fandriagna voapirofo teto fa miasa ny fitondram-panjakana miasa ny fitondram-panjakana miasa ny fitondram-panjakana zay tarity ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina miasa voapirofo zany amin'ny zavatra vitan'ireo ekipa izay miara-miasa aminy ny ben'ny tanàna izay tsika voaka aty ambanivohitra raha ny filoham-pirenena raiky dia tsy havita zany fampandrosoana izany fa atsika jiaby miaraka no mahatonga ny fampandrosoana nitokanana tamin'ny fomba ofisialy izao fotodrafitrasa izao ny fanindrinalana tamin'izany ny festival voatabia andehan'ny faharoa natao teto amin'ny fokotanin'ny Mevala nandritran'izao etsika izao ihany koa nanolorany solomavambahoaka ny jiro ho an'ity fokotany ity vita ny fiangonana iray lehibe ho an'ny fiangonana batista biblika eto Anjovola aty amin'ny distrika ny Maritsara vokatra ny fiarahamiasa teo amin'ny pino amin'ity fiangonana ity sy ny fiangonana iray any Dilambato nitokanana tamin'ny fomba ofisialy izao trano fiangonana izao toerana toy izao dia toerana anankiray ahafahan'ny fiangonana itombo amin'ny fanomponan'Andriamanitra ho toerana zay ahafahan'ny fiangonana hianatra ano fahalalana hitadiavana ny sitrapon'Andriamanitra kanefa tsarovy ho anareo fiangonana eto Anjovola fa ianareo tsirairay avy kristianina isambatan'olona no trano fanahy zava-dehibe no sady manampy ny mpitondra fanjakana amin'ny fitaizana ny vahoaka ny fisian'ny fiangonana tahaka itony tafiditra tanteraka anatin'ny politika-panjakana izao fanorenana ny fiangonana izay isian'ny fitezana ara-batana ara-pagnahy ara-poloana izany ary indrindrandrindra fanitarana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalema melohan'ny lanonam-pitokanana dia nisy ny fiarahana mombombavaka ny arahana tamin'ireo kristianina marobe izay miara-mivavaka amin'io fiangonana batista biblika io ny fanindry an-dalana tamin'izao lanonam-pitokanana izao ny zaikamparitra ho an'ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara natanina pino avy amin'ny distrika maromaro mamaritra izany faritra Mandritsara izany